Faly miarabany fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy Tompo-Piriavana amin'ity Alahady 5 avril 2024 ity. Alahady ny sampandrofy ary Alahady nanomboan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara raha mandinika ny lohahevitra hoe vavolombelon'ny fitsanganan'ny Tompo ny mino. Ho aminareo rehetra ny havana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana ao amin'ny fanahy masina. Raha hitsangana isika hisaotra sy hideran'Andriamanitra ny alalan'ny fiarahantsika miredina ny Salamo 420 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Salamo 420 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 9 iarahantsika miredina amin'ny anaran'ny Tompo. Antongilany ny sofinao Jehovah ka valio aho fa ory sy malahelo. Arovo ny fanahiko fa masina aho. Andriamanitra, vonjeo ny mpanomponao izay mahatoky anao. Tompo, mamindrafo amiko fa ianao no hitarainako mandrakariva. Ampifalio ny fanahin'ny fanomponao fa ianao Tompo no ananganako ny fanahiko. Fa ianao Tompo ny tsara sady mamela heloka ary be ny famindramponao amin'izay rehetra miantso anao. Mandrenesa ny vavako Jehovah ary enoy ny feon'ny fonako. Amen. Rahantsika manao mbola mpitsanganana ihany ny hira 420 ny andininy voalohany aviry vazatany eo. Isafeuka mihira nifana vutandeibe saya mutena marube tevitareka midera saya mutena marube tevitareka midera. Raha hivavaka isika. Andriamanitra tomponay sy mpaharenay eo. Mideranao zahay noho ny asa rehetra nomenao anay, noho ny sorehetra nomenao anay. Dia izay tsy fantatray sy izay tsy tsaroana hivelively koa nefa hivelomanay isanandro. Mideranao zahay fa ny faharimponao, ny famindramponao ary ny fahasoavanao ny mahatoizao anay. Ary zany famindramponao zany dia maharitra mandrakizay. Mbola mideranao zahay fa tia anay anao Andriamanitra. Mbola mahatoizao anay. Ary fitiavana mandrakizay ny tiavanao anay ka nasehonao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao zany. Lay tonga nofo nonina tety. Maty noho ny otanay. Nefa natsanganao tamin'ny maty eo kavananao ankehitriny ary vavolombelony zany zay. Ary te hisaotra anao manokana izay ny amin'ity anio ity. Tonga eto amin'ny tempolinao. Hifandray aminao Andriamanitra. Raiso izay vavaka hasandratra ary mitenena aminay ianao. Ho voninahitry ny anaranao anie izao fotoana izao. Ny anaran'i Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana andrenesana ny tenin'Andriamanitra isika ry havana. Ndeha isika hangataka ny fanahy masina ny alalan'ny hira fanampiny 5 ny andininy 9. Hira fanampiny 5 ny andininy 9. Jesosy Tompoko indro ampitomboy ny finoanay. Jesosy Tompoko indro
Iaraka maky sy iaino ny tenin'Andriamanitra isika. Arak'izay voasoratra ao amin'ny fanekena vaovao. Fanekena vaovao, Marka 1:12, ny andininy voalohany ka hatramin'ny 12. Melohan'ny amakitsika ny teny sy andrenesika ny afatra dia andetsika hivavaka. Andriamanitra rainay eo, tonga amin'ilay fotoana sarobidy ho anay ianao. Tonga amin'ny fotoana sarobidy amin'izao fotoana izao izahay, andrenesanay ny teninao. Dia andreo ny molotry ny mpamaky ny teny mba ho tafapaka tsara ny amin'izay iaino izany teninao izany. Izay anambarany afatra koa dia ny fanahinao hiasany anatiny, ka izay sitraponao no voambarany amin'izany. Ny mpiainy koa mba tsy ho mpiainy mpanadino fa tariny fanahinao sahady ho amin'ny fankatoavana sy fiainana an'izany sitraponao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay teny tonga nofo nanaovana izany vavaka izany. Amen. Marka 1:12, ny andininy voalohany ka hatramin'ny 12. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nanakaiky an'i Jerosalema tao Betfaga sy Betania, any tendrombohitra Oliva izy, dia naniraka roa lahy tamin'ny mpianan'i Jesosy ka nanao taminy hoe, makanesa amin'ny rovohitra tandrifinareo iroa, ary raha vao miditra eo ianareo, miaraka amin'izay dia hita zana-boriky mifatotra, izay tsy mbola nitangenan'olona, vao izy ka ento ety. Raha misy olona manao aminareo hoe, ahoana no anaovanareo izao, dia lazao hoe misy raha analan'ny tompo azy, dia avelany ho entiny ety indray miaraka amin'izay izy. Dia nandeha izy ka nahita zana-boriky nifatotra tao alatrano anilan'ny varavarana teo an-dalana, dia novahany izy. Ary ny olona sasany teo nanao taminy hoe, ahoana no hamahanareo ny zana-boriky? Ary izy nilaza taminy arak'izay nolazain'i Jesosy taminy, dia navelan'ny olona handeha izy. Ary nentiny teo amin'i Jesosy ny zana-boriky, dia nataony teo amboniny ny lambany, ary Jesosy nitangina azy. Ary maro ny namelatra ny lambany teny an-dalana, ary ny sasany kosa napiahaka rantsakazo izay efa nalainy tany an-tsaha. Ary izay nandeha teo anoloany sy izay nanaraka teo aoriany dia samy niantso hoe, Hosana, isaorana anie izay avy amin'ny anaran'i Jehovah. Hotahina ny fanjakana izay avy dia ny an'i Davida raitsika. Hosana any amin'ny avo indrindra. Ary Jesosy niditra tany Jerosalema ka nakeo ankianjan'ny tempoly. Ary rehefa nijerijery ny zavatra rehetra izy, sady efa hariva ny andro tamin'izay, dia niala izy mba amin'ny 12 lahy ka nakany Betania. Amen. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, miteninao ny fahamarinana. Amen. Tompo, misaotranao zahay fiangonanao, fa noho ny fitiavanao sy ny fahasoavanao aminay dia mbola afaka hiaino ny teny no maninao ho anay zahay. Dia taio izany teny izany tsy hitombonay fotsiny amin'ny fahalalananao ho mpanjaka, fa ianao Tompo no hitany teny hiteraka farisihana sy finiavana hampanjakanao ao am-ponay, ao amin'ny fiainanay,
amin'ny fiainan'ny ankonanay. Zany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Filazantsara araka ny Marka 1:20 no akantsika ny afatra amin'izao alahady ny sampandro fizoriavana. Ny fahamarinana voalohany dia ny hoe fantatrao ve fa Tompo Jesosy. Fantatrao ve fa Tompo Jesosy. Hoy ny andininy 2 sy 3 Marka 1:20 ny anaran'i Jesosy. Ka nanao taminy hoe makanesa amin'ny rovohitra tandrifinareo iroa, ary raha vao miditra ianareo miaraka amin'izay dia hahita zana-boriky mifatotra izay tsy mbola nitangenan'olona. Vao izy ka ento ery. Ary raha misy olona manao aminareo hoe ahoana no anaovanareo izao, dia lazao hoe misy raharaha analan'ny Tompo azy. Misy raharaha analan'ny Tompo azy. Manambara ny tenany ho Tompo Jesosy ry havanao. Misy mpianatra anankiroa eto irahany. Tsy fantatra ny anaran'ilay mpianatra, ary tsy ny anaran'ny mpianatra ny zava-dehibe, fa lazaina izy hoe mpianatra. Le hoe amin'ny teny frantsay hoe disciple. Zany disciple zany dia averina indray fa hoe olona manaraka discipline. De discipline Jesosy ry havana. De irahany izy roa lahy hoe makanisa amin'ny rovohitra tandrifinareo iroa, ary raha vao miditra ianareo miaraka amin'izay dia ahita zana-boriky mifatotra izay tsy mbola nitangenan'olona. Vao izy ka ento ety. Ty Jesosy mibaiko ny mpianatra ty ry havana dia mahalala ny zavatra rehetra, ary manorona amin'reto mpianatra irahany reto ny zavatra rehetra. Ary amin'ny fahefana mahatompo azy ry havana dia baikony ireto mpianatra reto hanefa zay kasainy, maneho ny mahatompo azy izy. Ary sany zavatra kasainy tompo zany ry havana dia hoe zavatra efa voatendry, ary voatendry ho tanterahana araka ny ambaran'ny soratra masina. Eto moa soratra masina manambara dia ny hoe Zakaria 7:7. Zakaria zany dimanjato taona talohan'i Jesosy no manambara zao resaka zana-boriky zao ry havanao. Fa Jesosy fa mahafantatra an'izany. Dia teneny le mpianatra hoe mandehany ianareo makanisa ery amin'ny vohitra ery, ary dia miaraka amin'izay vao tafiditronareo dia ahita zana-boriky mifatotra. Zany hoe vao tafiditra izy dia ahita zana-boriky eo amoron-dalana eo, tsy miditra elakelan-trano fa tonga dia hoe hitan'le izy dia vao. Toe-tsain'ny mpianatra, toe-tsain'ny reto disciple reto ry havana dia avy hatrany dia hoe nakatoa, tsy misy fisalasalana, tsy be fanontaniana hoe dia ahoana tsara moa ny endrika izany zana-boriky izany, manahoana tra le trano, ary afrina dia tongotra makany, efa tena fandamina tsara tamin'ny tompon'le zana-boriky fe ianao Jesosy. Tonga dia nankatoa ny mpianatra, tonga dia nankatoa ny mpianatra ry havanao. Ary tsy mahafantatra ny zavatra rehetra fotsiny ny tompo, fa mamatsy ny mpianatra, manome ny mpianatra zay teny ilaina eo am-panatanterahana zany iraka izany. Fantany izay iseho. Hoy ny 3 hoe raha misy olona manao aminareo hoe ahoana no anaovanareo an'izao, hoe rehefa mamahan'le zana-boriky izany dia lazao hoe misy raharaha analan'ny tompo azy.
dia avelany hoentiny ity indray a miaraka amin'izay izy fatany Jesosy sahady izay iseho any amin'ny vohitra io ry havana ary omen'ny mpianatra ny valiteny a tsy hampisy olana lazao hoe misy rara analan'ny tompo azy hoy isika ry havana manambara ny tena no tompo Jesosy raha maniraka ny mpianany ary amin'ity iraka ity dia azo lazaina tsotra hoe iraky ny finoana ary izay iraka rehetra ampanaoviny tompo antsika ry havana dia manana izay endrika hoe iraky ny finoana izay dia zany fahefany amin'ny matompo zany no asehony eto ry havana ahoana no anehoany azy mahita misy an'io zana biriky io asehoany ny fahefany amin'ny matompo azy a ka tsy miery izy asehoany ny fahefany amin'ny matompo azy a ka maka tsotro zao izy zany no hitantsika eto ry havana ary mbola asehony ihany le fahefany amin'le teny faramanao hoe aha alaiko io a alay voanahy io a ary rehefa vita zay ilako azy dia averiko aminao ndray zay le fahefan'ny tompo ry havanao mitodika aminao ny tompo amin'izao maraina izao ary dia tahaka ny mpianatra roalahy zay hitantsika eto a voalohany indrindra aloha maneho hoe fakatoavana ingany izy alahady ny sampandro fi 2020 zao ho tadidinao hoe ho alahady ny sampandro fi ny tombonao amin'izany hoe fankatoavany disipla zany ry havanao fa zany takiny tompo aminao amin'izao andro farany zao fa zao koa hoe tahaka ny tompon'ity zana biriky ity tombo ry havanao amin'ny fafoizana ho an'i Jesosy tsisy filazana eto a ny amin'ny hoe finoan'ny tompon'ilay zana biriky fa dia nafoy an'i Jesosy izy nafoy an'i Jesosy izy ary Jesosy maneho amin'ny matompo azy a dia hoe milasa tsotra azy hoe tompony mpino sy ny zavatra rehetra nanampino fa hoe tompony zavatra rehetra ary manana fahefana amin'ny zavatra rehetra tsotro zao izy ry havanao ny an'ity lehilahy tsy fantatra anaran'ity dia hoe zana borika izay mbola tsy nitaingenan'olona dika le tsy mbola nitaingenan'olona natokany ho an'Andriamanitra natokany ampiasaina ho an'Andriamanitra ary rehefa mitenitsika ry havanao mitombo amin'ny fahafoizana ho an'Andriamanitra mba hoe menara manokana fananana menara manokana fitaovana atokanao ho an'Andriamanitra ohatrany hoe manana sonoa dia hoe atokako ho an'Andriamanitra io dia hoe tsy ampiasaiko afa-tsy ao amin'ny asan'Andriamanitra manana tomobila manana sprinter manana camion dia hoe atokako ho amin'ny asan'Andriamanitra fa tsy hoe amin'ny fotoana sasany anaovako asan'Andriamanitra amin'ny fotoana sasany anaovako contrat star tanterako labiera sy ny karazany menara manokana ry havanao fitaovana fananana ho an'Andriamanitra ary tsy fananana ihany ry havanao ny takian'Andriamanitra fa zay mombanao koa momba ny fiainanao atokanao azy mba handraisanao anjara amin'ny fampandrosoany ny fanjakan'Andriamanitra Andriamanitra ry havana Andriamanitra rehefa miasa dia tsy manao kitoto izy tsy manao kisendrasendra izy fa tena hoe manomana fandaminana tena hoe matipaika ary dia hoe ao anatin'izany fandaharana na fandaminana zany dia zafady manana anjara asa rehetrarehetra tsaroana zao hoe Simona Kireniana fianavany itsah izy dia natsoina hitondra ny azy fijalian'ny tompo tsaroana Josefa avy any Arimatia tindreny izy andevina an' Jesosy fantaro mazava ry havanao fantaro mazava fa
miandry anao ny tompo ary misy asa zay nankiny aminao manokana ho fampandrosoana ny fanjakana fa de asa mampiandry azy intsony asa mampifila azy intsony zay ny fahamarinana voalohany hoe fantatrao ve fa tompo Jesosy. Fahamarinana faharoa ry havana de zao fantatrao ve fa Messia Jesosy. Fantatrao ve fa Messia Jesosy. Eto amin'ity perikiopantsika ity ry havana manomboka eto amin'ity toko faha 1 ty dia hita fa tsy nanafina ny maha-Messia azy intsony Jesosy ary ny safidy izy ny hiditra amin'ny fomba manetriketrika tao a Jerosalema ary de noraisiny vahoaka tsara izy hoy ny 15 ary maro no namelatra ny lambany teny an-dalana ary ny sasany kosa nampiaka rantsan-kazo zay efa nalainy tany etsa. Ny vahoaka ry havana mamelatra ny lambany zany hoe ny akanjony de hoe mariky ny fanajana mpanjaka zany teo amin'ny tatsinanana. Ny sasany indray de hoe ratsan-kazo no napetrany tamin'ny tanany. Reo ratsan-kazo reo ry havana de ratsan-kazo nalaina tany etsa. Atao inona reo? Raha ny marina nalaina tany etsa reo anamboatra hoe trano ipetrahan'ireo olona reo tao a Jerosalema. Zany reo ratsan-kazo reo. De hoe ny sasany nametraka ratsan-kazo fa tsy mba ny akanjo ny nataony tamin'ny tany. Fa rehefa hoe nahitan' Jesosy reto olona reto de adininy ny zavatra hoe nakany an'le ratsan-kazo hoe atao trano fielofana hipetrahany manko ao a Jerosalema satria hoe tsy omby le trano amin'ny andro fety lehibe tahaka zao. De rehefa nahitan' Jesosy izy tena hoe nafana ny fony ry havana de adininy ny ilana an'le ratsan-kazo fa de hoe napetrany tamin'ny tany ho fanajana an Jesosy ry havana. Sany nandraisany vahoaka an Jesosy raha niakatra tany Jerosalema izy. Sasany zany ny akanjo sasany ratsan-kazo no napetrany tamin'ny tany ry havana. Ary reto vahoaka ireto de reo ihany koa raha nandalo Jesosy no niantso araka ny lazainy 15 hoe osana isaorana ny zay avy amin'ny anaran'i Jehovah ho tahina ny eny fanjakana zay avy dia ny an'i Davida raintsika osana any amin'ny avo indrindra. 15 tapany B sy ny 15. Ao ambava reto vahoaka reto ry havana ny hoe osana dia adika hoe arahaba tonga soe. Rehefa miteny ny vahoaka hoe osana isaorana ny zay avy amin'ny anaran'i Jehovah de toy ny meraba irak'Andriamanitra izy, toy ny meraba solitenan'Andriamanitra reto vahoaka reto ary indroa mihitsy izy no miteny hoe osana ry havana. Ary azo antoka fa tena hoe miara-mientana amin'izany fierabana feny fifaliana zany reto vahoaka reto ary tena hoe amin'ny fony manontolo izy no miaraba an Jesosy ry havana. Fa zao koa raha hoe arahaba tonga soa no hevitry ny osana ao ambavan reto vahoaka reto, ny hevitry ny atao hoe osana voalohany teny Hebreo izy io, ny hevitry ny teny hoe osana voalohany de hoe vonjeo zao hoe vonjeo zao hoe vonjeo re. Zany hoe tsy fierabana izy amin'izay fa manana endrika vavaka ary mpandinika de milaza hoe vavaka atao amin'ny Messia, zany hoe osana zany.
Ary jereo tsara ry avany tenin'ny vahoaka eo amin'ny 10 ho tahina ny eny fanjakana izay avy de ny any Davida raintsika. Mahita an' Jesosy izy a de matsiaro any Davida ry avano. Mahita an' Jesosy izy a de matsiaro any Davida. Mieritreritra izy hoe ty Jesosy taingina zanabrika miakatra to Jerosalema ty de taranaky Davida. Iza moa le Davida? Davida le nandresany Goliata. Iza moa Davida? Davida le nanjaka nandritra 900 taona ry avano ary nampiadana ny firenena nandritra ny 900 taona. Ary Jesosy mitaingina zanabrika io mafaly anreto vahoaka arak'izay nitantarany azy reto ry avana de hoe antenainy reto vahoaka reto a fa amerina indray zany hoe fanjakan'ny Davida zany a hitondra fifaliana hitondra fiadanana ho an'ny firenena. Zany tena mahafaly anreto a vahoaka ireto. Saingy zao ry avana, saingy zao tena faly izy a nefa diso hevitra. Tena sincère reto vahoaka reto a nefa dans l'erreur. Diso hevitra tanteraka izy ry avana ny am' Jesosy, ny amin'ny atongavan' Jesosy. Ary arakaraky ny nahitany vahoaka natsapan'ny vahoaka fa diso hevitra izy ny amamesi an' Jesosy ka nandiso fanantenana azy zany fahatsoka-hevitra zany dia ny anangatsika ry avana fitiavan'ny vahoaka an' Jesosy, ny anangatsika ny fanajany azy. Ary de tena hoe mivatika ho fankahalana an' Jesosy mihitsy aza zany hoe fitiavana ny anangatsika zany. Ary zany inge no natonga anreto vahoaka zay tena nalazaintsika teo hoe niara-ny entana ny oraka tamin'ny fifaliana hoe osana andro vitsivitsy torinany ty alahady ny sampatry fity tena hoe ny ray feo ny tena hoe homboy eo amin'ny hazo fijaliana. Fahatsopanantenana vokatry ny fahatsoa-kevitra. Ty andiny ny faraika ambe folo ty ry avana de mampitandrina atsika fiangonana mba tsy ho diso hevitra isika ka ho diso fanantenana tahaka anreto vahoaka atao a Jerosalema reto. Zao mako rehefa jerena le perikiopa eo amin'ny andininy fa raika ambe folo de hoe Jesosy niditra tany Jerosalema ka nakeo akianjany tempoly. Misaotra ny tompony azahoantsika menakavo mandinika tsara io hoe Jesosy niditra tany Jerosalema ka nakeo akianjany tempoly. Maro io tsara ry avana fa araky ty andininy fa raika ambe folo ty zany vao tafiditra tao a Jerosalema Jesosy dia ny vatana tao amin'ny tempoly. Ny filazantsara Matthieu eto a de mitantara an'ireo ankizy kely zay hoe nihira nakalazan' Jesosy fa Marka tsy mitantara an'izany. Mamaika ny Marka de ny fitantarana hoe tena namonjy direct ny tempoly Jesosy raha vao niakatra tao a Jerosalema. Ry avano zany fidirany Jesosy ao amin'ny tempoly zany, ao amin'ny kianjan'ny tempoly zany dia fanambarana sahady ary fanambarana mazava hoe izy tonga ao Jerosalema de tonga ho fanatitra ho an'izao tontolo zao. Zay le Mesia ankalazainy eto, zay le Mesia mpanafaka tonga ho fanatitra ho an'izao tontolo zao. Ary fantatry Jesosy tsara izy tonga ao amin'ny tempoly io fa hoe le andro vitsy anaraka ny alahady ny sampandro fitia le andro vitsy iainany manomboka ao amin'ny tempoly eo a no hitondra azy ho any amin'ny hazo fijaliana. Fa araky ny efa nilazaintsika tany am-pendohana ry avano mpanjaka ny mpanjaka izy, tompony tompo izy, mahalala ny zavatra rehetra izy ary tonga anatanteraka amin'aimpony ny zavatra rehetra arak'izay ambarany soratra masina. Reto vahoaka reto
na reto mpitondra fivavahana jiosy zay mifia azy reto a de tsamba ara-panahy ka tsy natakatra an'izany. Zao no fampieritreretana antsika ry havana, zao no fampieritreretana antsika. Ao faminaniny mpaminany Zakaria 7:6 dia milaza Zakaria hoe indro ny mpanjakanao a avy ho anao, malemy fanahy sady mitaingina biriky de zana biriky tanora. Tsindriny Zakaria fa malemy fanahy Jesosy ry havanao, malemy fanahy. Malemy fanahy izy ka manaika atao fanatitra ho famonjena ny ratsy fanahy, zay le fahalemem-panahiny. Ary zany no dikany nankanesany ao amin'ny tempolo ry havanao, manambara izy fa manaika atao fanatitra de izy lay zanak'ondry tonga anaisotra ny fahotany zao tontolo zao e. Azo ny atonge amin'ny mampanjaka ny mpanjaka azy, manana ny fahefana rehetra sy ny herehetra ny mandripaka ny ratsy fanahy, ny mandevona azy amin'ny indray mpimaso. Azo ny atao zany fa malemy fanahy izy de miteny amin'ny ratsy fanahy, miteny amiko sy miteny aminao, tsy sitrako ny hafatesan'ny ratsy fanahy, tsy sitrako ny hafatesan'ny ratsy fanahy. Ry havana, malemy fanahy izy a, mazava be zany, kanefa tsy mandefitra amin'ny fahotana. Ary zany no antony azo fijaliana. Ary zany lay fanjakana tiany aorina ety an-tany de hoe fanjakana manambatra ny olona zay hoe nafahany tamin'ny fanandevozan'ny ota, nafahany tamin'ny fahazaran-dratsiny ary nafahany avy eo ambany vahoan'ny Satana. Zany ny fanjakana tiany aorina ety an-tany. Ka zao ry havana, rehefa hoe mahatsiaro an' Jesosy hoe Messia ianao manomboka zao, dia isaora izy fa ianao efa olona afaka, ianao efa olona afaka. Fa raha afa no izany ry havanao no fihevitra ao an' Jesosy de ho diso fanantenana an' Jesosy ianao de manjary tahaka andro vahoaka tao Jerosalema hankahala an' Jesosy ianao. Zao no fahamarinana fahatelo farany. Efa vato fehizoron'ny fiainanao ve Jesosy? Efa vato fehizoron'ny fiainanao ve Jesosy? Ny zavatra mitranga eto amin'ity perikopy ity ry havana, akoatra ny fanatanterahana ny Zakaria 7:6 dia fanatanterahana ihany koa ny Salamo 7:7 testamenta perikopy atsika androany dia ny Salamo 7:7 ny 2:2 manao hoe ny vato zay nolavo ny mpanotrano no efa tonga fehizoro indrindra. Mazava ho azy fa Jesosy ry havana io vato fehizoro io, ary raha esorina zany hoe vato fehizoro zany dia mirodana ny trano. Eto ry havana de mitodika manokana aminao raim-pianakaviana, satria rehefa zoina ny fanahin'ny Paska dinihana hatrany amin'ny Exodosy 12 ny afatry ny Paska de ho an'ny raim-pianakaviana aloha. Ary rehefa tsy eo ny raim-pianakaviana na tsy eo tsony ny raim-pianakaviana de ho an'ny renim-pianakaviana ry havanao. Fanontaniana apetraky ny tompo anao raim-pianakaviana de hoe efa vato fehizoron'ny fiainanao ve Jesosy? Efa vato fehizoron'ny fiainanao ve Jesosy? Ary hitan'ny ankohonanao ve zany? E, hitan'ny ankohonanao ve izany?
sa ianao le olona mideran'Andriamanitra any am-piangonana rehefa Alahady fa manombo an Jesosy amin'ny fiainanao andavanandro hoe afatra ho antsika lehilahy manokana zany ry havana. Matetika ry havana rehefa maty ny raim-pianakaviana dia misy fitenenana tahaka izao re amin'ny famangina hoe lavo ny andrarezina na tsy malaza na tsy ambony aza le raim-pianakaviana maty, re ihany koa ny hoe folakandry ny ankinana rehefa maty le raim-pianakaviana. Satria amin'ny fotoana alasananao raim-pianakaviana dia tena hoe banga ny fiainan'ny vadinao, banga ny fiainan'ny zanakao, tena banga. Le fampietreretana anao ry havana dia zao, so de banga tahaka izany koa ny fiainanao rehefa tena zoina, satria tsy ataonao ho vato fehizoron'ny fiainanao Jesosy. Ary raha ny marina takony zany banga zany, takony inona, takony Fanompoam-Pivavahana zay hainao tsy injery, takony Fanompoam-Pivavahana zay mahazatra anao, zany hoe fahafoanan'ny fiainanao ara-panazany. Ry havanao rahalahy malala, ianao nge isika nge no tokony ho modely ho an'ny ankonantsika araka le fahamarinana voalohany teo amin'izany hoe fakatoavana an Jesosy tsy misy fepetra zany, amin'izany hoe fahafoizana ho azy zany, amin'izany hoe fanolorantena ho azy zany amin'ny asa fanompony zay ankinina amintsika ho fampandrosoana fanjakan'Andriamanitra. Ry havana, ny asan'Andriamanitra nge na anao ianao na tsy anao ho vita foana ny asan'Andriamanitra, fa ianao tsy manao io ianao no raisina. Rahalahy modely ho an'ny ankonanao ve ianao ka afaka miteny ny ankonanao hoe dadanay io taloha ohatran'izao, fa zao izy efa tena olom-baovao, zao izy de efa tena olom-baovao. Vato fehizoron'ny fiainanao ve Jesosy ka tena hoe tsy fahazavany zao tontolo zao ihany ianao any ivelany, fa fahazavan'ny ankonanao ary ianao no mpitaona ny ankonanao ao amin'i Jesosy mba ho tompony Jesosy, mba ho mesia Jesosy. Tena hoe vato fehizoronao ve Jesosy ry havana, ka tsy hoe rehefa Alahady midera azy ianao, fa rehefa andavanandro manao tsinitsinina azy. Tsy hoe rehefa any ivelany ianao dia manao ny fomba ny mpanompon'Andriamanitra, fa rehefa ao an-trano dia jentilisa fiainana sy jentilisa fisainana. Ry havanao, Jesosy Kristy zay napetraka ao ho vato fehizoron'ny fiainanao no hampitombo anao amin'ny fanahafana azy, izy hampitombo anao ho amin'ny fanahafana azy. Ary ny anton'izao afatra zao ampahafantariko anao, tsy hoe karazana moral ifeny fiainanao ety an-tany fotsiny, fa fanalahedin'ny lanitra zao. Ary enganie fa satria nataonao vato fehizoron'ny fiainanao Jesosy, dia andre azy ianao ndray androany hiteny aminao hoe mandova ny fanjakana zay voavoatra ho anao hatr'izay nanorenana izao tontolo izao. Amen. Vavakisika. Misaotra ray eo ny amin'ny teniny menao any fiangonana androany ta io zany ho fampietreretana, ta io zany hitondra fanovana apetraka eo am-pelantananao manokana araka ny afatra teo ny raim-pianakaviana rehetra, mba ho hita samy ho hita ho zandrikelinao Jesosy, samy ho vavaka ataony amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Araka izany ten'Andriamanitra izany ry havana malala,
dia mahatsiaro itsika fa tsy nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra izay voambara tao anatin'ny afatra. Kaoka anatina ny tompo isika, iaiky ny fahotantsika ao anatrehany, dia hiara hivavaka isika hifona amin'Andriamanitra. Andriamanitra rainay eo, avy nandre ny teninao izahay, mahatsiaro tsy tanteraka fa mazana tokoa izahay, tsy mahafantatra marina fa tomponay ianao. Mivoaka ny vavanay izany ary toa lasa fahazarana fotsiny, fa tsy mankatony baikonao akory anie izahay, tsy fahazavana eo anivon'ity zao tontolo zao ty izahay, fa mandeha amin'ny fisainanay, mandeha amin'ny hevitray, ary zany baikonao zany aza mazana dia lavinay mihitsy, ikominay, siekenay, kiodinanay, mamindraha fo aminay Andriamanitra, mamelany elokay. Mifona koa izahay fa tsy tsaronay ho Mesia akory ianao, tsy mideranao, tsy mankalazanao zay raha tsy amin'ny zavatra heverinay fa tsara ihany, ary zany aza indraindray tena enimolotra fotsiny. Tsy tsaronay ho Mesia, tsy fantatray ho Mesia akory ianao, fa any amin'ny zavatra hafa izay mila vonjy, mamindraha foe, mamelany eloka. Ataonay mpamonjy amin'ny sarotra fotsiny ianao, ary indraindray aza ataonay any amin'ny farany, rehefa tapidalakale zay vao mitodika aminao, mamindraha foe, mamelany eloka. Ary mbola mangataka zany famindram-po sy famelan-keloka zany zay, fa tsy anao no ataonay vato fehizoro ny fiainanay, vola, arena, sampy samihafa, eny mety olona mihitsy aza, izany no ataonao vato, zany no ataonay ho vato fehizoro ny fiainanay, mamindraha foe, fa ianao ny tokony ho vato fehizoro ny fiainanay, indrindra amin'ny mahampino, indrindra amin'ny mahazanakao Andriamanitra. Jesosy Kristy zanakao ny tokony ho vato fehizoro, fa tsy zany no zava-misy eo amin'ny fiainanay. Eny fa na dia amin'ny zavatra lalova ny firenena fotsiny aza, amin'izao vaninandro zao, dia tsy ianao no ataonay vato fehizoro, fa zavatra hafa, mamindraha fo aminay, mamelany elokay. Amen. Mbola hotohizantsika zany fifonan'izany ndry havana, ny alalan'ny fiarahantsika miredona ny hira 800, 800 ny andinin'ny voalohany, Jehova ray mahari-po. Raha miaiky ny fahotantsika marina tokoa itsika ry havana, dia hoy ny tompo hoe avia ary fandahatra isika, fa na dia tahaka ny zaky aza ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy.
raha miaiky ny fahotantsika tokoa isika dia mahatoky sy marin'Andriamanitra manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra izy ary manana solovava ao amin'iray isika dia Jesosy Kristy tompo. Ilay nilaza hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mahavitretana fa izao no hanome anareo fitsarana izay mino ny zanaka ny manana fiainana mandrakizay. Voavela ny elokareo ny anaran'i Jesosy tompo. Alleluia. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarina ny fahotany. Sambatra ny olona izay voavela izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Dia raha tsika miredona ny hira fanampony 570. Salamo 470. Inona no avaliko an' Jehovah. Iombona amin'ny vavaka fangatahana isika ry havana. Andriamanitra rainay eo. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tomponay, Mesy, vaty fehizoro ny fiainanay. Saotranao zahay ny amin'ny teninao izay nomenao anay tamin'ity maraina ity. Atao fantatray marina fa ianao no fa Jesosy Kristy no tomponay manokana, tompony tsirairay avy. Ka amin'izany mahatompo azy zany dia izy no hibaiko ny fiainanay manontolo. Hankatony teniny zahay mba hahatanteraka ny sitrapony. Satria efa manana zay voatendriny izy, mahafantatra ny zavatra rehetra izy. Fa hahatanteraka an'izany dia hakatony teniny zay amin'ny androm-piainanay manontolo. Ataovy manaiky marina koa zay fa Jesosy Kristy no Mesy, ilay mendrika hankalazaina, hoderaina, arabaina, isan'andro amin'ny fotoana rehetra eo amin'ny fiainanay. Ary indrindra amin'izay zava-mitranga rehetra eo amin'ny fiainanay dia izy no ataonay iantorahana, azahoanay famonjena amin'ny lafiny rehetra. Hanafaka anay amin'ny fahotana nefa koa hamonjy anay amin'izay fiainanay manontolo na amin'ny lafiny inona na amin'ny lafiny inona. Mba hahatanteraka izany dia mivavaka izay mba tena hanaiky azo vaty fehizoro ny fiainanay. Ray Jesosy Kristy eo kavananao Andriamanitra rainky, izany no ataonay vaty fehizoro ny fiainanay satria mihoatra lavitra noho ny mpandresy izay ao aminy. Izy ilay manana tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ilay tompony fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Mivavaka izay ho an'ny kristianina tsirairay avy amin'ity fiangonana Fjkm Isotry Fitiavana ity, mba hanehoanao ny voninahitra ao ny fiainan'izy ireo mpamonjy eo. Ahatsiaro antoraka eo aminao mba hanamasina anao ny fanahiny. Ahatsiaro, atoky anao ka ho vonjenao satria mpanomponao. Ary indrindra atoky ny famindramponao satria anao ny hitaraina ny tsirairay avy isan'andro. Mivavaka ho an'ny ray aman-dreny mpitandriny eto zahay, pasteur Solofo mivady sy ny ankonany, mba omenao ny anjarandroa ny fanahinao ny amin'izay fomba hitantanan'izao fiangonan'izao, hitondran'izao indrindra ny tombon'ny fiangonanao amin'ny lafiny ara-pana, ka ho vavolombelonao eo amin'izay ataony rehetra, eo amin'izay alehany rehetra, eo amin'ny momba azy manontolo. Mivavaka izay ho an'ny pasteur Ami lohan'ny Fjkm ihany koa, mba ianao mpamonjy no hiasa mahery any anatiny
amin'ny fandrindrana ny asa rehetra eo amin'izany fiangonanao zany, indrindra eo amin'ny fanomezana sakafom-panahy ho an'ny kristianina rehetra, ary tsy ho an'ny FJKM ihany fa ho an'ny firenena manontolo eny, ho an'ny izao tontolo izao mihitsy azo, ho voninahitra ianaranao. Mivavaka izay ho an'ny firenena, fantatrao fa efa natolotra ho anao Kristy ty Madagasikara ity, anjakao amin'ny fotoana rehetra, azavelanao hanana anjara amin'ny firenenay, ny asany ratsy sy ny asany maizina. Tahio ny mpitondra rehetra izay manana andraikitra amin'ity firenena ity, hatrany amin'ny madinika indrindra ka hatrany amin'ny faratampony, mba hanaika anao tompo sy mpamonjy, ary anao vato fehizoro ny fiainany. Mahatsiaro manokan'izay ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia ny fiatrehana ny otrikaretina Covid-19, ny fisorohana ny tsy iparitahana zany, ipariana zany. Manjaka ianao, tolosaina ny tompona andraikitra rehetra miatrika izany, ahady zany, na iza, ary ataovy mahatsiaro anao, miantoraka eo aminao amin'izay rehetra ataony mpamonjy eo. Vavaka manokana ho an'ireo rehetra efa mitondra ny sorotra rehetina mba ho antsakanao ka ho esorinao, ho afanao zany sorotra rehetina zany. Izay ho andalam-pitsaboana dia ianao no hanasitrana azy, satria mpanasitrany ianao mpamonjy, mpanasitrany ianao Jesosy Kristy. Ny vahoaka anao jereo amin'ny indrafonao eo amin'ireo fepetra samihafa tokony arahana, mba eo ambany fahasoavanao sy eo ambany fitariany fanainao. Betsaka ny zavatra tianay hoentiny eo aminao fa tsy aro voatoninay, fa ataovy makato ny teninao koa izay fa ianao manao mihoatra lavitra noho izay heverinay, ary manome mihoatra lavitra noho izay angatahanay. Izany vavaka izany dia akambanay amin'ilay vavaka mamy efa nampianarin' Jesosy Kristy zanakao manao hoe: Renay ozy any an-danitra, masinina ny eny anaranao, tonga ny eny fanjakanao, atao any eny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay anio izay anina sahaza anay, mamela ny elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ilay ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Sotran'Andriamanitra isika ry havana, afaka nahatanteraka an'izao fotoana izao. Raha hitsangana isika handray ny sodrano, ka ny hira 2:100 ny andinin'ny voalohany no ataontsika. 2:100 andinin'ny voalohany, hitako izao sakaiza Jesosy ny mpanavitra. Hitako izao sakaiza Jesosy no mpanavitra, tsy mbalany ny fitia Jesosy no mpanavitra, na dia saky lasaza ka ny olona mandà, zaho no mampiadanay Jesosy no mpanavitra. Ho tanteraka aminareo anie ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny tompontsika. Mitay anao ny tompo ka miaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao, manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manome anao fiadanana. Amen. Ho an'ilay tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka irery any eny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.